Vatsimpana entin'i Pasteure RATIANARIVO Léa. Sotran'Andriamanitra lehibe tsika raha tratra indray ity maraina ity hanome voninahitra ilay tompontsika sy mpanjakantsika. Vavaka itsika. Endreny falebiazan'ny voninahitra ao ry tompony tompo sy mpanjakany mpanjaka. Lay Andriamanitra adray adraika ao mandrakizay, lay tompony fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Miarabanao mpanetreteny izahay amin'ity maraina ity, manoroka ny tongotra ao masina, satria mendrika ho anao izany. Ny tany tokoa no fitoeran-tongotrao, ary ny lanitra no seza fiandriananao. Misaotra indrindra Jesosy, mbola velona anatrapam-monjena izahay, tratra ity sabatanao masina ity. Haidino ireny fanainao masina ho aminay tsiraray avy, izay miaino zao vatsim-panahy izao, mba ho tena hipaka ty anatin'ny fo sy ny fanahinay, ary anova ny toe-tsainay, ny teninao rehetra izay renesinay. Satria ny teninao Jesosy no manavao, manamboatra, manangana, manasitrana. Mitenena mandrakariva Jesosy, amin'ny alalan'ny ty mpanompo izay nofinidinao, tsy mendrika kanefa kosa nametrahanao ny fitokisana. Ho anao ilay tomponay sy mpanjakanay, ilay tompon'ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany, lay Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, no anaovana sy angatana izany vavaka izany. Amen. Ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray tsy tohany eo amintsika tsiraray avy, amin'ity maraina ity. Androany isika dia hijery ny lohahevitra hoe manao ahoana Andriamanitra. Ovakitsika ny bokin'ny Salamo, Salamo 5:7, andininy 9 sy ny 10 ary ny 440. Psaume numéro 145, versets 8 et 9 et 14. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa mamindra fo sy miantra Jehova, mahari-po sady be famindrapo izy. Manisy soa izao tontolo izao Jehova, ary ny fiantrany dia eny amin'ny asany rehetra. Jehova manohana izay rehetra efa ho lavo sy mampitraka izay rehetra mitanondrika. Amen. Raha io andalan-tsoratra masina ireo no jerevantsika, dia anisan'ny andalana miverimberina matetika ato anatin'ny bokin'ny Salamo ny 9:9. Izany dia manambara sy milaza fa mahafaly an'Andriamanitra ny maneho ny famindram-pony, ary tena mahakasika ny fon'Andriamanitra ny antra ny fahitandreo alahelo na fahoriana be mianjady amin'ireo mpanompony izay matoky azy. Maro-po tokoa io Andriamanitra io, ary izay no nandefasany an'i Jesosy Kristy Tompo mba hamonjy antsika. Ary io Jesosy Kristy Tompo io anefa dia tsy mba mitahiry fahatezerana, hitany sy fantany ny fahotako sy ny fahotanao, ary hitany ny fahalemeko sy ny fahalemenao. Kanefa kosa rehefa mibebaka isika tsiraray avy, dia manome ny famindram-po izy, ary malaky maneho ny fitiavany sy ny famelan-keloka. Izay Andriamanitra be famindram-po izay dia anisan'ny toetra mampiavaka an'ilay Andriamanitra izay ivavahantsika. Izany indrindra no mahatonga an'izao tenin'Andriamanitra izao fa Andriamanitra lay be voninahitra dia tonga maneho izany herin'ny fitiavana izany amin'ny alalan'ny famindram-pony ho an'ny zanak'olombelona eto ambonin'ity tany ity, izay no ariany tovendrika taminy. Tsy ho an'ny zanak'olombelona ihany fa ho an'ny zavaboary rehetra izay noforoniny, na ny biby fiompy izany, na ny biby manidina,
sy ny zavaboary maro samihafa dia nanehoany izany indrafony sy ny fitiavana izany. Ary izay indrindra no mampirisika atsika izay milaza fa kristiana sy manara-diana azy fa mila midera azy tsika, mila manome voninahitra azy isika, mila mitsaoka azy isika satria Andriamanitra tsara izy. Izany no mafisiny ao amin'ny bokin'ny Salamo 7:4 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: fa mahitsy ny tenin'i Jehova ary ny asany rehetra dia matoky avokoa. Mova ianao izay mihaino izao vatsim-panahy izao, mba mahatsiaro tokoa fa tena asa tanana noforon'Andriamanitra. Raha mahatsiaro ianao fa asa tanana noforon'Andriamanitra dia tokony anahaka izany toetran'Andriamanitra izany koa isika. Ny toetran'Andriamanitra dia ampatsahiviny amintsika amin'ity maraina ity fa be fitiavana ary mahatoky. Raha mbola tsy ananantsika izany toetran'Andriamanitra izany dia mandahana aloha mibebaka, mangataka ny fanahy masina mba hahazahoantsika izany toetra be fitiavana sy mahatoky izany. Ary ny anehoantsika n'izany toetra izany dia aoka isika hahitsimbina sy hanasoa ny hafa tahaka an'Andriamanitra. Ary io Andriamanitra io dia tsy mba nizahatavan'olona satria tsara amin'ny olona rehetra ny tompo. Ary indrindra araka lazaintsika teo fa tsy ny olona ihany no nanehoan'izany fahatsarana izany fa ny hevitra kosa ny karakara ireo biby mba amin'ny tontolo manodidina atsika izy. Ary mahenika ny asany rehetra ny fiantrany Jehova. Izany indrindra no hampahafantariny sy havoitrany fa Andriamanitra no mpahary izao rehetra izao. Hany ka midera azy avokoa ny asany rehetra. Ary nosinganin'Andriamanitra manokana isika izay tena nanolo tena ho azy sy nanaiky an Jesosy Kristy Tompo handidy sy hanapaka ny fiainany. Ary izay no ampatsahiviny hoe aoka itsika hidera sy hanambara ny momba n'izany Andriamanitra iray zanak'izany amin'ny hafa. Ny olona izay midera an'Andriamanitra mantsy dia efa mahatsiaro sady fa tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary manana faniriana sy etaeta lalina ny dera sy hanome voninahitra marina an'ilay tompony sy mpanjakany. Ary maneho izany izy manoloana ny manodidina azy sy izao tontolo izao fa ny fanjakan'Andriamanitra dia manerinerina ary manerana izao tontolo izao. Tsy mba mitovy amin'ny fanjakan'olombelona na ny fahefan'olombelona izany fanjakan'Andriamanitra izany, satria izay ny mahabe fitiavana azy sy mahabe indrafo azy. Ny fanjakan'olombelona dia fanjakana tsy maharitra. Ny fahefan'ny olombelona dia tsy mba mitoetra. Fa ny fanjakan'Andriamanitra kosa dia mitoetra ary izao rehetra izao no fanjakambe n'Andriamanitra. Andriamanitra dia mampanantena ary mbola mampanantena antsika fa tsy mba manao teny fampanantenana pôkaty izy akory. Fa izany fitiavana izany sy ny teny fampanantenana izany dia asehony mandrakariva amin'ny asany rehetra ary tanterahany mandrakariva ny teny rehetra izay nolazainy sy nambarany mba hatanteraka ny teny fikasana. Izay no maha Andriamanitra mamindra foa sy miantra azy. Ary tompony fahefana rehetra izy. Tsy vitany mikarakara fotsiny ny tenantsika, ny vatantsika, fa ny fanahintsika koa dia mihoatra noho izany. Androany raha tiana ho fantatra
io Andriamanitra izay enonao io, ilay Jesosy Kristy Tompo izay ekenao handiditsy hanapaka ny fiainanao, dia Andriamanitra be fitiavana, Andriamanitra mpamindra fo, Andriamanitra miantra. Ka ho valin'izany kosa dia hoy ny Tompo hoe mideran'Andriamanitra tahaka ny nataon'ny mpanao salamo, satria mahavoky soa ny zava-miaina rehetra izy. Ary ny fanjakany sy ny fahefany dia mahagaga, maharitra mandrakizay. Ary tsy mahagaga isika raha anao le vavaka nampianary ny Tompo manao hoe ho tonga ny fanjakanao. Hitantsika izany amin'ny filazantsara ny Mateo 9:9-10. Raha mbola tsy fantatrao hoe manao ahoana ny Andriamanitra izay enonao dia averimbereno ianoy izao vatsim-panahy amin'ity maraina ity dia ho azonao ny momba n'Andriamanitra sy Jesosy Kristy Tompo izay enonao. Ny fanahy masina hitoetra mandrakarivo anatintsika ka ampahazava izany teny izany dia aoka itsika hideran'Andriamanitra ray sanaka ary fanahy masina. Amen. Vavaka itsika tompoko. Sotranao izay ry Andriamanitra ray sanaka ary fanahy masina, nampahafantarinao anay sy nampatsivinao anay ny momba anao fa Andriamanitra be fitiavana ianao, Andriamanitra be famindrapo ianao, ary miantra ianao Jehova, maro-po ary manisy soa izao tontolo izao. Ny fiantranao dia miantra amin'ny asa tananao rehetra napetrakao ety ambonin'ny tany. Mihoatra lavitra noho izany manohana anay tsiraray avy ianao, raha reraka, raha kivy, raha trotraka, raha mitanondrika, ary manangana anay ianao raha lavo izahay. Mahitsy tokoa ny teninao Jehova ary ny asanao rehetra dia mahatoky avokoa. Ampianaro izay atoky ny teninao, ampianaro izay ino anao, ry Jesosy Kristy velona sy masina manan-kery avy any Nazareta. Ho anao ny dera sy ny ajaran'ny voninahitra mandrakizay, ry lay be famindrapo. Aleluia.